Votra nandritra ilay fivorinana tsarana ny fitantanana ny asa sarobidy eto Madagasikara izay notanterahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala niarahany tamin'ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny FAO fa ho atao lavanty ireo tahirina andramena izay efa vita saizy hatramin'ny taona 2024. Isy ihany koa ny boky izay avoaka hanomezana lanja misimisy kokoa ity sehatra ity. Tapaka nandritra ny dinika ny fanaovan'ireo tompona andraikitra avy amin'ity sehatra ity sy ireo avy amin'ny FAO fa ho atao lavanty iraisam-pirenena ireo tahiry andramena no gazin'ny fanjakana hatramin'ny taona 2024. Ny votra nandritra ny dinika ihany koa fa ho rafetina anatina boky iray ireo volavolan-dalana misy mahakasika ny ala. Izany dia mba hanomezan-danja ity sehatra ity indrindra eo amin'ny ady izay fanaovana eo amin'ny fitsarana. Mahakasika ny fanapahana ireo asa sarobidy antsokosoko kosa indray dia mba ny tompona andraikitra avy amin'ny tetika asa iarahana amin'ny FAO fa mahafantatra ny lalàna mahakasika ny asa sarobidy ny mponina saingy noho ny tsy fananana ny mahatonga azy ireo hanao izany. Sisy zany le résolution fa le zany natolotra ny gouvernement dia zava-bita nandritrin'ireo fotoana nanaovana an'ireo projet ireo fa eo mpikarakara le izy zany zao dia ny annonce nataon'ny monsieur le secrétaire général sy monsieur le directeur général foreny teo hoe ho atao ny avantin'le produit saisie sécurisé zany efa tsisy afaka hiteny tsony hoe anay io bois de rose io fa efa ny fanjakana le izy satria efa vita saisie légalement. Fantatra nandritra ny fivoriana fa hanokana velaran-tany mirefy 9 tapitrisa hektara izay ho atao valan-java-boary arovana ka ho voaresaka tamin'izany ihany koa ny fomba atao ahazoana tombony amin'ny famokarana ny ala sy ny lafiny fitantanana mba ho fitantanana maharitra. Ho jerena manokana ihany koa ny eo amin'ny lafiny arabola mba hisy ho an'ny kitapom-bola-panjakana. Araka ny taritra azo nandritra ny tetikasa izay efa niarana tamin'ny FAO dia tsapan'izy ireo fa mihavitsy ireo mpiasan'ny ala manara-maso any fotony amin'izao fotoana izao.